Salamadolo tompoko. Tsy tazona atsika ireto satria efa volonandro fety zao ka tsy andany fotoana ela atsika fa 10 minitra ihany no angatahako aminareo fa nisy fanontaniana tao anatin'ny saiko nandritry ny alina tontolo ka tiako mba hivoaka le izy ary ho avantana manokana amin'ny madame ministre ny fitsarana. Sahoao be niresaka teo niresaka Raissa le hoe tokony averina any amponja mbola tsy any tsy any sy ny sisa. Misy zavatra mba ilaiko valiteny madame la ministre, ilainy vahoaka valiteny aminao. Anao karazana rappel kely tsika aloha ny chronologie de l'histoire. Raha tadiditsika vahoaka malagasy fa ity Raissa ty teny nisy émission tamin'ny ina moa ny anaran'ity émission Antananarivo ty miara-manonja ataon'ny honorable Fidèle Razanapierre sy maître Yanitra. Mbola mandeha any iny vidéo iny circule any izay hoe i Raissa misaisira ny Bianco sy ny Samy Fine tamina présumé, ataontsika présumé satria tsika ny tompon'ny fitsarana, ny amin'ny atao hoe blanchissement d'argent sy resaka devise ary resaka volamena. Dia ny saisirany Samy Fine sy ny Bianco ity madame Raissa ty misy document officiel any amin'ny Bianco sy ny Samy Fine navoaka ny Fidèle Razanapierre, honorable azafady Razanapierre sy honorable fa ministre amizao maître Yanitra. Dia ny fanontaniana napetraky Fidèle Razanapierre tamin'izay fotoana izay izay mbola tsy ananana valiteny hatramin'izao ka andrasana valiteny hoe manahoana suite io histoire io satria matoa misaisira ny justice io olio peu importe ny actifany sy ny zavatra izay nataony dia le peuple malgache a le droit de savoir qu'en est-il. Ny amin'io zavatra io voatolona tao anatin'ilay dénonciation nataony madame Raissa ny anarany monsieur Koufali Daya. Arao tsara le tantara tsika aza varinany amin'ny resaka hoe voasambotra tsy voasambotra any amponja sy any amponja ny tantara mila iverenantsika dia nisy anaran'olo-kafa ao anatiny ao dia rehefa tafiditra ao anatin'io tantara io ny Koufali Daya dia ny zavatra nitranga dia tadidinareo fa niazakazahana tamin'izay fotoana izay ny samborana ny Raissa ary dia tonga dia nampidirina amponja izy dia tadidinareo ngambany izy le mitabataba be nidina ny escalier tamin'ny fotoana iny samborana dia nampidirina tao anatiny tsy samborana zany fa no nitaritarita nampidirina tao anatin'ny tobila ny polisy izy raha sy diso. Iny zany ny ray. Faharoa manarakaraka an'izay tsara fatatsika fa i Koufali Daya dia président d'honneur ni association ni madame Raissa. Tiako za zany mametraka indisy fotsiny amin'ny le hoe FOMF moa zay tsy tadidiko tsony Fédération des organisations malgaches de France, FOMF. Monsieur Koufali Daya koa dia raha fa nametraka plainte tany Maurice ny amin'ny nga i Ravatoanga dia en tant que représentant ny association ny ADM zay association raha tsy diso any madame Fanirso Ernevo. Te misy zavatra tsy azoko zany averiko ndray Koufali Daya président d'honneur ny FOMF ny Raissa. Raissa nefa ny manao dénonciation any Koufali Daya tamin'izany fotoana zany resaka présumé blanchiment d'argent resaka volamena sy ny sisa. I Koufali Daya amizao amin'ny teo représentant ny association ADM zay taritiny madame Fanirso Ernevo tamin'izay mbola tsy ministre raha tsy diso amizao fotoana zao nefa ny madame Fanirso Ernevo lasa ministre de la justice. Nandeha l'interview napetraky ny télévision TV5 ve zay sa France TV5 Monde sa France tsy tadidiko tsony dia nametraka fanontaniana le mpanao gazety hoe ahoana ozy izy ny fitarainany Gen Z manoloana ny fitaraina zareo ny amin'ity Koufali Daya ty. Zay teny le mpanao gazety on invente rien. Dia ny valiteny omeny madame la ministre de hoe accusation à tort et à travers fa izy aza no anisany tory any Ravatoanga. Je suis désolé. Elle ne répond pas à la question. Mfantanina napetraky ny journaliste qu'en est-il de cette affaire-là? De juger à tort et à travers, ok.
juge février fa mila fanazavana hoe ahoana marina mba te halala zay sa misy chapitre tsy arakay teo anelalela teo hoe ahoana marina iny affaire ny saisissevana ny Bianco sy ny Sami Finine zay tokony anananay valiteny fa ahodinao any amin'ny hoe i Ravatomanga ny tena manao ny ataony. Oui, manao ny ataony Ravatomanga fa le fanontaniana mpanao gazety donc zany misy zavatra tsy azoko ao anatin'lay le fanazavana. Donc misy zavatra mampatahotra koa hoe move ao anatin'izany tsisy conflit d'intérêt. Oui, et non en tant que ministre de la justice nous m'y confirmer fa à tort et à travers une fiturine de M. Koufali Daya. Or, Koufali Daya est représentant de votre association. Misy afaka manazava ve natao hoe conflit d'intérêt tsy fantatro dia ahoana koa le ty resaka raisa zay miteny hoe président ny association président d'honneur ny association FOMOF zany hoe tiako tena aminareo zany hoe tena anatina cacophonie tanteraka zany za tsy mahazo an'le izy ka zay mahatonga ana manao ty vidéo ty mba mila valiteny zahay tsy mahay nininona ary zay tsy spécialiste en droit et justice, je le reconnais. Par contre, on a besoin d'une réponse claire et nette. Satria volambahoaka no handoavanay ny karamanareo mpiasa-panjakana. Dika zay le peuple a le droit de demander des comptes à ses gouvernants. Oui, je vous dis bravo, Madame la Ministre, Tamni Natono Tambob, mais ça, c'est autre chose. Oui, bravo, Madame la Ministre, Tamravatog, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Oui, on a besoin de réponses. Oui, à moi-même, ma président, représentant l'association Nawani Koufali Daya, en ADM, Nefa, avait oui, la Zenoé, à tort et à travers, zay nefa miandro valiteny tamle valiteny fantany napetraky les journalistes africains oui qu'en est-il de cette affaire de Koufali Daya en blanchissement d'argent de valiteny oui c'est Ravatomanga qui est mauvais. Oui, on sait tous que Ravatomanga est mauvais, mais c'est pas là la question. Vous esquivez la question, vous ne répondez pas à la question. Vous dites dans un tribunal oui répondez à la question votre honneur, répondez à la question maître. C'est ça misy zavatra tsy mazava aminay misy flou misy mikimaky donc la question qui se pose de zany de ty hoe inona marina ny marina amty raharaha pitsarana eto Madagascar ty. Qui fait la loi à Madagascar? Qui ordonne quoi? Qui dirige le pays? Io fantanina apetrakay marina ary zay zavatra zay zany no mahatonga anay non andehanao vidéo za hantany azany fantasy satria tena very ao anatin'ilay katesisme zay ihany tsy janona ela fa fantanina mamperitreritra malasa saina ivereny kely le ho anareo zay manana archive mandehandeha na Facebook any lay vidéo nataon'ny Fidèle Zanapiera sy Maître Yanitra tamin'iny resaka affaire Koufali Daya iny sy Raissa dia ivereny kely la vidéo misy any Madame la Ministre napetraky ny fantaniny mpanao gazety dia anjaranareo amizay ny manao lecture so de zany lazainareo fa hoe manao manipulation na manao non tsy miteny inona fa j'ai des questions que je n'ai pas de réponse. Voilà. Merci beaucoup.